asitehaka mafitsara hoan'i Jesosy aloha iarahatsika tonga soa anaran'i Jesosy natao zao fotoana sarobidy izao. Mbola manasa antsika hitsangana hanao vavaka anankiray tsika. Tolombavaka anankiray tiako mba ho ataontsika miaraka ka orinan'izay teny mpanokafana, teny mpanomanana ny mitondrantsika fisaorana sy fideranan'Andriamanitra izay. Ny tolombavaka angatantsika teny hoe tahaka ny fanontanian'ny mpianatra an Jesosy rehefa hitady toerana hinanana ny Pasika. Dia zao tenen'ny mpianatra hoe mpampianatra, aiza no tianao hinanantsika Pasika? Izany hoe mamerina ny fontsika ao amin'izay tiany Jesosy, ary izay tiany Jesosy dia hita ao amin'ny tenin'i Jesosy. Tolombavaka alohan'ny hanomboantsika ny fizarana sy ny famakafakana sy ny fandiniana ary ny fanazavana ny amin'ny teny tena mangata hoe Jesosy ambarao amiko le tianao tenenina. Tsy hoe sokafy atao anatiko ty zavatra ty fa tiako ty le tena avy amin'Andriamanitra mihitsy, avy amin'izay tenenina. Tsangano tananao dia sokafy fonao dia atao zany vavaka santa ho isany mandray an'izany teny manokana izany tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tonga atao fanatrenao tokoa izay ary hoe voninahitra anao sakasitraka anao. Misaotra ny amin'izao fotoana izao ary tahaka ny mpianatra nanontany ianao hoe aiza ny tianao hanamboarana ny fandraisana sy ny Pasika. Tena maly tokoa ianao ary tahaka izany koa nahatongavanay androany amin'ny etaeta sy fanontaniana inona tokoa ny tena tianao ho teneninay, inona ny tianao ho saintsainay, aiza ho aiza ny toerana tianao hijononay avy amin'izay efa nambaranao. Misaotra betsaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izy teka mafitsara hoan'i Jesosy azo tena betsaka. Eny ary tompokilasy sy tompokivavy fifaliana lehibe ho an'ny azovaken'ny mission eto antsoina mandidiny manomana izao fotoana izao. Izay fotoana manokana tsisy idirana dénomination fa tena hoe fotoana natokana ho antsika mpanompon'Andriamanitra. Iarahantsika mahalala fa andro farany izao, ary andro farany ny andro farany dia tsarovy sy tady dio fa efa kaiky ny fotoam-pampakarana antsika noho ny fotoana voninontsika sy nandraisantsika amin'i Jesosy. Ao anatin'izany dia nisy ireo sitrapon'Andriamanitra mamesatra ao anatin'ny fon'ny misiona maniraka anay hiazakazaka mba hanaitra ny fiangonana ny andro farany. Tsy hoe kory miavaka metron'ny olona rehetra izay nampitondrana an'izany afatra izany, fa terempanao anatin'ny fo kosa noho ny fananana vesatra ao anatin'ny fo mahatery izay ao am-pon'Andriamanitra ao antsika. Izany no antony izao fivoriana androany marain'izao ifampizarantsika rososin'ny tsara rehetra tamin'izay sitrapon'Andriamanitra nampahafantarany sy nanairany anay dia hoentinay amin'ny sitrapo amin'ny alalan'ny iraka izay tanterahana avy aminy ho antsika mianakafy mpanompon'Andriamanitra etsony mandidy izay tsy hafa fa ao anatin'ny ratsan'i Jesosy Kristy miaraka aminay ihany koa. Miarahaba antsika pastora misy zoketo misy ray aman-dreny noloavana tampony loha mena voninahitra amin'ny alalan'ny fisinareo Andriamanitra. Tena makasitraka ny amin'ny fanetretena izay nananareo tonga ao anatina fivoriana tahaka izao.
tena misaotra betsaka ny fanoana mandrakariva na mivavaka na amin'ny fo na amin'ny loaky eo anatren'Andriamanitra rentsika Jesosy Kristy tompo fa matozo ao tanteraka dia fantatry hoe efa betsaka tamintsika ihany koa no mitondra mivavaka sy nangataka tamin'Andriamanitra ho amin'ny fahatanterana izany. Raha hoe ry ara aventrany angamba tonga dia anombokatsika hiditra ao anatina lahadinika sady dia mety ampendoana mety aventrany pasteur Tsolabeatsy. Eny tompoko mino fa misy fo misokatra eto ary fo vonona andresy andray zay avy amin'Andriamanitra. Ny loha hevitra androany moa no mety tompo dia namitondra eny alohateny hoe fiangonana tsy diso fiankohofana. Fiangonana tsy diso fiankohofana. Ozy izy ny Efesana 5:7 ao anaran'i Jesosy. Mba ho raisino any tenany izany no fiangonana malaza tsy misy petipentina na fiketronana na zay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Ny fiangonana tian'Andriamanitra hitsangana dia fiangonana masina malaza tsy misy petipentina tsy misy fiketronana ary tsy misy tsiny. Raha eo amin'ny manofo izany dia tsy vita fa rehefa taria amin'ny fanahy zany dia azo iainana. Eto Andriamanitra mampanoratra ny apôstôly ny karazana fiangonana ary raha resaka fiangonana tsika tsy trano fivavahana ary tsy anara-piangonana anankiray manokana fa le fiangonana dia ny fitambaran'ireo zanak'Andriamanitra rehetra izay miomana hiatrika ny farany. Apokalipsy 1:7 anaran'i Jesosy ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay manana ny lovi fito dia ireo nitondra ny loza fito farany ka nanao tamiko hoe avy ety dia asehoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry. Toy izy ny amin'ny Efesana 5:5-7 ao anaran'ny tompo zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Ny fiangonana voalaza eto dia ilay vady ho ampiakarany zanak'ondry, ilay vady ho ampiakarany Jesosy amin'ny fotoana farany. Izay no tonga antsika miomana satria isika ireo dia tokony ho fiangonana miomana hiatrika ny mpapakatra. Tsy maintsy resahana zany satria ny fiomanana fiangonana dia tsy hoe miomanantsika mba ho rakitra filazantsara sy ho feno filazantsara fotsiny zao tontolo zao. Tsy izay ny iomanantsika fa ny iomanantsika dia satria fiangonana vady ho ampakarany zanak'ondry. Raha apetrakantsika ny anatin'ny fo zany fahaterena hoe ataontsika itony filazantsara fotsiny dia tsy ampy satria tsy le filazantsara zaraina le mahamaika an'Andriamanitra fa le ambarany fa fiangonana miandry ho ampakarina. Anao fitoriana filazantsara miarakantsika rahariva sy rahapitsorivo. Ny tanjon'ny fitoriana filazantsara dia mba hisokatra ny mason'ny olona fa Jesosy no ilaina ary ao ambadika izay fahatsapan'izay ho tonga fiangonana izy hiomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, tsy amin'ny maha Jesosy mpitsara fa amin'ny maha Jesosy mpampakatra. Toy isika le fandalilana Matthieu 5:15 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo ary naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsanga ny virjinireo ka samy namboatra ny fanalany. Fanoharana nataon'i Jesosy io izy nanao ny fanoharana io ary mampatsiaro tsika ao anatin'izao fahafahantsika mianatra izao fa anisan'ny sekret amin'ny fanamasina raisinao tsara ty anisan'ny tsy ambarately fiasa amin'ny fanamasina dia ny fanamasina manambara manome révélation. Raha izay fa ny révélation entin'ny fanamasina tsy révélation momba ny fahatafavoan'ny fiainanao
tsy révélation raha toka manondro anao na manondro zavatra na manondro fotoana fa ny révélation entika ny fanamasina zay am'izay le miveryntsika am'izay tenenin' Jesosy dia zao tenenin'ny tompo dininareo soratra masina fa iverinareo fa avy amina zao nireo fiaina satria ireny no manambara ay ny famaritana ny atao hoe fanambarana zany ho atsika mpitory-teny sy mpandalina baiboly sy mpandinika tenin'Andriamanitra tia mizara ny tenin'Andriamanitra ny atao hoe fanambarana zany dia zay manambara an Jesosy. Raha misy zany fampianarana mety hoe tao anatin'ny hafanam-pona mety taloha ny tena mety nyzaran'izany akeo hoe nahita révélation momba ny hoe secret ny asa mandraram-poaka be dia tsy révélation zany satria tsy ny atao hoe révélation manondro an Jesosy fa tsy hoe manondro ny fipoahan'ny asa mandraranao manondro an Jesosy. Ny antony ny soratra mahafaty ny fanahy mahavelo izy Paoly apôstôly ny boky ny Korintiana raha vao tsy miresaka momba n'izay tia ny fanamasina hoentina dia tsy mitondra fahavelomana ny teny izay alohan'ny vavanao ry mpitory-teny malala isany ao amin'i Kristy Jesosy. Mety mahery le olona avy mandreny famakafakana sy nitsoakevitra vokanao fa maty izy, mety mahery izy fa maty. Tokana ihany no mitondra fahavelomana ho an'izay miainy teny tsy ny teny rehetra fa ny teny manondro an Jesosy satria Jesosy nanondro ny tenany za ny lalana sy fahamarinana afaka mamalintsika ane ary fiainana dikan'izay raha vao tsy miresaka Jesosy fiainana ianao tsy misy fiainana ny teneniny ny vavanao. Impiry zany tsika nitory-teny ka tsy nitory Jesosy dia tsy nitory fiainana. Be dia be mety misaintsana hoe ny atao hoe fiainana dia tafavoaka mety tsara ny vady aman-janaka ka manasa mandraraha mahavelona tsy zany ny fiainana Jesosy ny fiainana. Raha vao tsy miresaka Jesosy tsika dia tsy miresaka fiainana ary tsy misy fahavelomana ny teny alokon'ny vavantsika. Mba raiso zany dia hoeto mandritry ny androm-piainanao fa rehefa mamakipaky amin'ny baiboly tsika tsy tokony ahita afa-tsy Jesosy tsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahafenoan'ny soratra masina ary ny baiboly iray manontolo. Ny baiboly ry havana dia tsy miresaka zavatra hafa ankoatran'i Jesosy. Amen. Inona ny fijoroan'i Jesosy le ilain'ny fiangonana ho fantarina amin'izao andro faran'izao dia le nomeny Jesosy ao amin'ilay Matthieu 5:20 fanoharana izay nentiny manaitry izy zay rehetra miainy sy tonga nanaraka azy hoe ohatr'izao le tiako iomananareo. Dia vakiko amin'izay izy Matthieu 25:5-7 maratompo ary naharitra ela mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory ary nono mamantonala dia nisy antso hoe indro mpapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsangandreo virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalany. Eto ny virjiny folo dia manambara ny karazana fiangonana zay voaresaka sy voatantara eto natory. Zany hoe ny virjiny folo zany dia samy natory avokoa fa nisy zavatra mitranga dia ny folo zareo ho antsika tia fifohazam-panahy, ho antsika tia ahita ny tanànantsika, ny firenentsika, ny havatsika sy ny olona mifanerasera amintsika mba hifo dia eto Jesosy eto amin'izay tsika zao miverinao amin'izay niresahan'i Jesosy tsika fa tsy miaingy tsika amin'ilay mandresy lahatra tsika hoe ny atao hoe fifohazam-panahy dia tonga dia lasa mivavaka be ny olona amin'ilay tanàna. Raha ny fitenin'i Jesosy tsy vavaka be ilay fifohazana fa afatra manaitra ny olona matory hifo satria indro ny mpapakatra. Ny fifohazana zany tsy hoe lasa mifono toe-karenan'ilay faritra fa ny fifohazana misokatra amin'ny fonao izay tonga eto io fa hiverina ny mpapakatra. Le nitenen'i Jesosy ny hiverenantsika fa tsy le nieritreretintsika sy le mbatitsika fa le nitenen'i Jesosy satria Jesosy rehefa tonga le antso hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny tenen'i Jesosy nitsangana le virjiny tonga dia ny fo. Ny fifohazam-panahy zany zay andrandraitsika eo anivon'ny fiangonana dia avy amin'ny afatra
amen. Ny afatra nefa dia efa nitenen'i Jesosy, tsy afatra manaitra anao fa ho tafavoaka ianao, tsy afatra manaitra anao fa ho sitina sy salama mandra-pahafatinao ianao, tsy afatra mampisongadina fa hisandrana faran'izay avo be ianao, fa afatra manaitra ny fiangonana fa hiverina mipapakatra. Raha ianao zany mitory hoe ho lasa lavitra ny fiangonana dia tsy fo ilay fiangonana. Ohatran'ny teneko teo hoe raha vao mitory zavatra hafa ianao ankoatran'i Jesosy dia tsy velona ilay fiangonana. Zavatra anankiroa zany dia efa raisitsika. Tianao velona ny fiangonana, miresaha Jesosy. Tianao hifoha ny fiangonana, miresaha mipapakatra izy. Averiko. Tianao velona ny fiangonana, miresaha Jesosy. Tianao hifoha ny fiangonana, resao fa ho avy Jesosy amin'ny mampapakatra azy. Ary ny mpino sy ny kristiana tsiraray avy dia isan'ny fiangonana manomana ny tena ny vady ampaka ny zanak'ondry. Zavatra nitranga tanatin'ilay Matteo tonga dia miroapolo raha mandeha ankingana kely dia miditra amin'ny votoatin'ny afatra ao amin'ny androany tsika. Niendry dia tafatory. Araka ny tantaran'i Jesosy io na ny virginy dimy adala na ny virginy dimy endry dia samy tafatory. Zany hoe ny rehetra zany dia tratra ny torimaso ary ny rehetra dia mila fifoazana. Sy teka mafitsara ho antompo aloha. Faharoa, ny adala koa mifoha. Misy zany fifoazana fa fifoazana adala. Le nitenen'i Jesosy le resahako fa tsy hoe mamely an'izy fa izy Jesosy misy virginy dimy adala mba mifoha koa izy. Manaitra zany eto. Iny tsara tsy ianao mifoha ny tanjona farany fa ianao tafiona ny papakatra. Misy mifoha ihany ao fa tsy tafiona ny papakatra. Zay mahatonga antsika niverina ao amin'ilay nitenen'ilay papakatra hoe amin'ny maha-papakatra niverenako. Fa tsy amin'ny mampanandratra ny fiangonana ny toerana avo, tsy amin'ny mampamatsy, tsy amin'ny mampitondra fahafenoana, tsy amin'ny maha-Andriamanitra mampanankarena ny fiangonana. Nitenen'i Jesosy eto zay mahatonga antsika fiangonana sy manompon'Andriamanitra isany verena mamaky tenin'Andriamanitra. Tsara miantory-teny fa tsy mahasolo ny fanokafanao baiboly ny fampiasanao sofina ny aina tory-teny. Andriamanitra te anana fotoana manokana miaraka aminao ao anatin'ny fanokafanao baiboly mba hamakinao teny sy handraisanao ny bitsika avy aminy. Toiziko na ny adala koa aza mifoha. Tsy fifoazana zany le tanjona farany fa fiaonana amin'ny papakatra. Tena kekinao tsy hoe ianao mifoha fa ianao endro miaona amin'ny papakatra. Eto za misy fifoazana fahendrena. Fitianiko vedeka ny hatramin'ny voalohany. Raha tianao velona ny fiangonana, raha tianao velona koa ianao, miresaha Jesosy. Tianao velona ny tokantraminao, tsotra be ilay izy. Feno Jesosy ao an-trano. Feno resaka Jesosy ao an-trano. Aza miresaka fa tsy Jesosy. Na mety misy tady-dresaka mitady ivoana ary averena ho ao amin'i Jesosy niresa-dresaka. Tianao hifoha ny fiangonana, tianao hifoha ve ny olona mifanena aminao. Hozy Jesosy mesazy anankiray mitondra fifoazana. Mesazy manaitra ny olona io fa hiverina papakatra. Ary izy isan'ilay vady mampakarina. Po manaraka tsy izay mifoha ny tafiona papakatra fa izay endry niomana mialohan'ny fifoazana. Fa efatra tsy virginy niomana tany an-trano nitokana. Leo vakiny io Matteo 25 io, Matteo 25 io dia tsy hoe virginy anankiray tao amin'ny efitrano nanokatra varavarankely na eny hoe indro papakatra dia niomana teo alohan'ny fitaratra ao izy. Tsy olona ray miatrika ny papakatra fa olona miaraka. Zay mahatonga antsika mila mampafantatra ny olona fa mila miditra fiangonana izy. Satria ny fanomanana ny fiavian'ny papakatra tsy individuel fa en groupe. Raha misy zany olona mety miteny hoe za pastera tsy makany fiangonana fa leo be fa manafotona daholo ny olona sady tsy mety amiko dia teny amin'izay olo zay fa tsy eo anapapakatra izy. Mety tentsika fa maninona satria le fiaonana amin'ny papakatra omanina miaraka. Ahoana le omanina miaraka?
ao anatin'le mifamaofao ampino mitovy aminao mihitsy ianao no atsangan'Andriamanitra nantoetra ny afaka andefitra ny tsy fahatanterahatra ireo mpiara-mivavaka aminao. Tsy haiko raha araka zany tiako zany. Ao anatin'le fiaraha-mivavaka mihitsy misy zavatra be dehibe, misy fifandona-kevitra, misy fifandona-toetra, misy fifandona-ny fanabeazana nahazatra hatramin'izay. Eo mihitsy Andriamanitra ny te-hanangana anao, aneo ny fisiny sy hitondra ny fisehoany. Fa Jesosy nahazaka ny tsy fahataterahan'ny mpianany mba hitehirizana an'ireo mpianatra ireo ambara-pahatonga ny fotoana ampiasana azy sy akana azy ireo amin'ny fotoana farany. Dikan'izay tsy ny hafa no amboarina fa ianao. Amarana ny anjarako, tsy possible ianao anomana ny mpapakatra, anomana ny fiaviam-papakatra amin'ny maha-virjiny endry ianao raha tsy miverina ianao miombona amin'Andriamanitra. Raha vao tsy miverina amin'ny communion, dikany hoe communion raha atao amin'ny resaka teny gasy dia hoe fiombonana, fa le teny frantsay ny iverenako communion, comme dikany hoe comme tahaka mitovy. Raha vao tsy manaiky ianao hiaraka amin'Andriamanitra mba hitovy toetra amin'Andriamanitra, tsy afaka hanomana ny fiavian'ny mpapakatra zany mihitsy za sy ianao. Un commun, misy un dikany un iray. Zay le tenen'ny pastorery teo, tsy possible ny fiangonana amin'ny saratsaraka hiatrika ny mpapakatra. Zay aloha zany dia efa tsisy hevitra. Zay mitokana zay tsy mitabatabatra amin'ny rehetra, tsy miakatra. Grave be izy ngerery tsy resaka ntsony hoe ianona mahafinaritra, ianona tsy mahafinaritra. Enao mitsy hoe namboarina fa maninona misy olona tsy mahafinaritra anao. Nefa Kristy ao anatinao. Neny Jesosy ary olona mamono azy mbola tiany, miaramila tongony sambotra azy mbola omeny fahagagana. Kapiteny Romanina mitarika miaramila mijerijery Jesosy tonga dia vovonjy. Le jolahy teo anilany niantso azy teo hoe tsarova rehefa mifanjakana anao tonga dia mivonjena. Zany hoe ny olona rehetra izay mifanena amin'ny Jesosy zany dia tia novonjena avokoa. Zay karazana toetra sy toe-panahy zay le mila ananantsika hiatrehantsika ny olona rehetra. Ao anatin'io fiombonana io tena manome toky ianao fa miaraka amin'Andriamanitra, ary tena resy lahatra ianao fa te hiaraka amin'Andriamanitra. Iverina amin'ny teo hoe ahoana moa zany mahafahantsika manampaharetana amin'ny tsy fahatanterahan'ny hafa eo am-panomanana ny fiavian'ny mpapakatra amin'ny maha-fiangonana ho ampakarina. Tsotra be le izy. Ao amin'ny communion ianao no voky ny fahatanteran'Andriamanitra. Tsy olona ny ampianatra anao ny fahatsaran'Andriamanitra, fa Andriamanitra tenany rehefa manome fotoana ianao hitokana hiresaka aminy manokana. Mila manokana fotoantsika tsy raha avy reto miresaka amin'ny Jesosy, miaraka aminy. Dia ao ambadik'izay fiombonana izay ampitain'Andriamanitra ao anatinao amin'izay ny atao hoe eny tsara toe-panahy fahatahorana an'Andriamanitra. Za zany zao tsy afaka ampiampitany aminao ny fahatahorako an'Andriamanitra. Tsy amin'ny alala fametratana zany hoe amty marainy ity zany dia voninahitran'Andriamanitra fa ty samy manampy teny daholo man'izay ty azo fatahoran'Andriamanitra efa naritraritra tany amin'ny roapolo taona ny expérience tany tonga dia ametratana ny lohanao dia fidriny aminao fatahoran'Andriamanitra ty aminah. Dia ora lasa loatra dia za zany mody efa dia tsy lolo mandidy tsy manana fatahoran'Andriamanitra tsao hoe tena kekinao tsy azo afindra amin'ny fametratana le izy hoe fa afaka ampitombona le izy hoe rehefa mampitombo fotoana ianao miresaka amin'Andriamanitra manokana ianao hoe raha mois de juin ianao zany tapakefitra dia miarahaba anao fa mois de juin ianao vao iainana zany. Raha mitsoka ny trompetra mois de mai dia a mois de juin ianao mahazo an'ilay izy. Azondreo ve zany ny fahatahoran'Andriamanitra dia enao miresaka amin'Andriamanitra mahatsapa hoe tena io Andriamanitra, tena renao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa maninona no resaka an'izany? Avy amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ianao lasa endry. Dia rehefa endry ianao dia isan'ilay virjiny dimy manomana ny fiavian'ny Papa.
ny fahendrena zany avy amin'ny toe-panahy atao hoe fahatahoran'Andriamanitra, ary ny fahatahoran'Andriamanitra tsy avy amin'ny vavaka, tsy avy amin'ny zavatra omenanao, fa avy amin'ny fitokananao manokana amin'Andriamanitra, atao hoe manana fiombona ianao le miaraka amin'Andriamanitra mihitsiny. Dia ty amin'izay fa mamarina ny anjara koa. Rehefa reno zany fahamarinana zany hoe tsika reto tokony mahazaka ny tsy fahataterahany hafa. Avy ireny zay tsika reto hoe tokony mahazaka ny tsy fahataterahany hafa. Avy ireny tsika reto tsy mitaky ny hafa ho tanteraka, fa tsika ny mandroso ho tanteraka, mandroso amin'ny fahataterahana, banjina an' Jesosy tanteraka. Avy ireny izy le modely. Eto amin'izay le izy na dia afaka iainanao androany maraina zany fahatsapana sy toe-panahy zany, rehefa tsy mandresy lahatra anao zany dia tsy horenao mihitsy. Eo ny miditra tsehatra amin'izay le fotoam-pitokananao hitondranao ny fonao hoe Jesosy maninona ary tsy te hiaina zany toetra zany. Zay miady tokony hoentinao mambavaka, tsy ianao miady amin'ny trosa, tsy ianao miady amin'ny fantrano, tsy ianao miady amin'ny tsy fisina lava, fa ianao miady amin'ny tenanao tsy mety miova eo le mba handrasan'Andriamanitra aminao. Tonga etsika tsy hanery ianao iova, fa tonga etsika ianao mihitsy tokony ho tapa-kevitra sy manana fandraisan-dahatra hoe zany tenen'ny paster zany tokony ohatr'izany mihitsy ny toetraka, fa ohatra mbola tsy ohatr'izany zany dia lasa amin'izay ianao mivavaka, dia valian'Andriamanitra ianao rehefa tena ho anatinao le eta. Iveriny Jesosy amin'ny mampapakatra, mila miomantsika amin'ny mavady ampakarina. Ny ramatoa sy ny madama rehetra izay efa nampiakarina dia mahafantatra fa ahoana ny fiomanana. Mety hatramin'ny alina dia efa atao brosinina ny volo dia efa atao plakazy. Herinandro dia efa mitandrina misotro rano fa tsy dia asiana menaka mba tsy hisy alina ny tarehy. Misy zavatra miova zany satria miomana ianao, fa tsy hoe ianao avy mividy mofo gasy tetetsena tonga dia mampakarina ianao natrano hoe dia sady misilipika nena ka ianao miomana, ary tena miomana tsara, ary miomana tsy mitovy ohatrany ianao mandeha any an-tsena. Zay mihitsy le kalitaona fiomana tian'Andriamanitra ho hita. Miomantsika amin'ny alalany fanomezantsika fotoana ho an'i Jesosy mba hivoaka daholo ireo toetra sy toe-panahy rehetra tokony hanahafantsika azy. Mety andray teny ianao tokony mpamela heloko, dia renao mihitsy hoe tsy zay ianao, tsy olana hoe teo amin'i Jesosy ho fonao tompo, tena tsy fitako zany. Nefa ianao miteny fa tokony ho zany ampio ary ahy mba hiaina an'izany. Hitanao hoe zay le fonao misokatra zay, tsy misokatra zay na tsy manokana fotoana ho azy ianao. Tsy paster Rodolphe na nivavaka ho anao hoe Andriamanitra kiso ka hatrany fony ty le raha ty amin'ny anarany raisy ny fisikafany fonofono zany zao titsika so zany nihitra teo amin'ny séminaire ankiatona ny fo fa voatonga avany le mpanatin'Andriamanitra voateny fotsiny ny tanany tonga dia raiko izy sokatra. Tsy marina zany. Ny fisikafany fonao dana mitokana. Zany hoe fisikafany fo zany tsy eto tsy zao, fa fisikafany fo le ianao reriny amin'izay, ianao sy Jesosy amin'izay aizao izy tokoa moa zany zaty amin'le teny rehetra nomeny ho avony izy hampakatra anao. Paraingo za ve teo ampakarina mba ataovy tonga anatinao faniriny tompo teo isan'ny ampakarinao. Mamitrafa am'taniny za ve voninanao ampakarina tompo, ianao miteny fa endrinao ampakarina, fa endry ve misy fotoana rehetra mbola metalatala dia hoe tena atrehan'i Jesosy tompo atreto efa endry, fa atreto tena mbola adala. Dia nefa raha mbola misy ampahapadalana tao dia tsy ampakarinao. Ampio an'i Jesosy mba hiena ny fahadalana fa hitombo ny fahendrena. Fa ianao mahita Jesosy fa zany hoe tsy teo adaly fa teo endry. Tenena akaikinao ampiasao ny fonao dia ampiasao ny etaeta ao anatinao fa Andriamanitra nampy anao dia Andriamanitra namora ny fiovanao Amen. Ho avy Jesosy amin'ny mampapakatra, ianao fiangonana miomana hiatrika azy, fiangonana endry tsy endry ho azy raha tsy avy eo amin'ny fiombonana matahotra azy,
dia rehefa matahotra azy dia lasa intsy. Teo ambadik'izay lasa fantatra amin'izay hiditra amin'ilay lohevitra mantsika hoe fiangonana tsy diso fiankofana. Lasa misy ovitra sy tahotra ao anatinao. Iny fiankofana iny Jesosy sao dia diso. Lasa ianao mametraka azy fanontaniana izay dia ianao mandray lesona. Wao, le tamin'ny ray aman-dreny zany kay fiankofana diso. Hoe tsy mety iny zany, tsy averiko intsony iny. Ay le tamin'ilay ohatr'izao iny zany zao le fiankofana marina. Dia mihina fa ho voatatsika fa hiveriny Jesosy. Mazava be tena farany alohan'ny amarana. Jereo tsara fa raha misy vehivavy zao ampakarina, vehivavy le ampakarina, lehilahy mpapakatra ane sa e fa ny lehilahy tsy ampakarina aresaka couple andresako. Dia zao somany andro rapitso mariazy miantso raha vehivavy. Allô chérie, afaka defasan-drivola ve za fa tena mofogasy. Tenao ve mivaly ten'le tovolahy? Tena tsy zany kosa angamba tokony hifantohany e. Mariazy ane rapitso e. Fa raha miantso velevera vehivavy afaka tendray. Chérie, ahoana? Tapaka ny kapako fa afaka mividy kapa vaovao ve hoentina ho amin'ny mariazy rapitso. Na ianao no fantatra mivaly tenen'le lehilahy. Ahoana mivaly? Ok, alevako ny vola satria ho fanomanana an'le mariazy rapitso. Tandreny fetsifetsy tandreny fetsifetsy mody atavatra amin'le mariazy daholo ny filana rehetra. Fa Jesosy mahalala hoe tsy tena zay le anatin'ny fonao dia tsy ho valiana le izy. Fa raha tena zay le anatin'ny fonao tompo, ty zavatra ty anampy ahy iomanako ny fampakarana avy aminao. Mino foko matola fa hitsotra ny tanan'ny mpapakatra satria fantany fa raha mba zay ny anampy anao iomana ho fampakarana ho ataon'izany satria sarobidy aminy ianao tsy mijany atao ambony tany fa ho ampakarana. Amen. Sangan'ny tananao avy nitehaka dia hivavakantsika. Mangatany Jesosy tompo tia fiangonana ho ampakarana. Ampianaro hanokana fotoana hitokana atonga ho feno fatahorana anao, hitombo fatahorana anao mba hatonga ny fahendreko azo aina. Fa rehefa endry dia ohatry ny virjiny dimy endry miomana dia tafakatra. Jesosy tsy te ho isan'le virjiny dimy adala. Avereny zay zafady. Avereny Jesosy ampio aoka hiena ny fahadalana atao anatiko. Ampio ahatsapa ireo fahadalana mila ialako. Ampio hiaina fahendrena mila ananako. Amin'ny alalany ny fitombon'ny fahatahorako anao. Jesosy tiako ianao hitsio mba tsy ho very. Sokafo ny atao anatiko andray le tena avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asiteka mafy tsara ho an'i Jesosy ary dia irosika amin'ny tenin'Andriamanitra manaraka. Ho an'ny fotoanandroany somary fohifohy ihany fotoanantsika fa tsy hoe lava be mbola maray mbola hiatritsika ny fotoana raharivo saingy tsy mahasakany zany ao anatin'ny fampianarana iomanan'ny fiangonana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Tsy resantsika votoaty ny zava-dehibe tian'Andriamanitra ambarany fiangonana araka ny teny izay nampitondraina ny fiangonana fito tany Azia verimberina foana hoe izay manatsofina aoka izy iaino ny teny izay lazainy fanahy ho amin'ny fiangonana. Mafimafy kokoa ny miresaka amin'ny olona efa mahalala an'Andriamanitra noho ny mandresy lahatra olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra ho ampidirina ao ambary. Ny zavatra anankiray nangatahako tamin'i Jesosy dia miteny tamin'ny tompo mialohan'ny fotoana anatanterana an'izao ministera zao hoe zao asa fanompony zao androany hoe Jesosy inona ny zavatra tena tianao ho zaraiko. Nisy fotoana mantsy taloha rehefa maniraka Andriamanitra mandeha manao asa fitoriana dia manao etude ahako ny zavatra ilain'ny olona sy ilan'ny olona an'Andriamanitra dia miainga avy amin'izay ny fandinihan-teny hitoriako an'ilay teny sy anambarako ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona.
marina tamin'izany ry havana fa be dehibe tokoa ny olona tonga mamaly ny antso, ary ireo olona tonga mamaly ny antso ireo dia olona mangetaheta vahaolana daholo, mangetaheta fanasitranana, mangetaheta fanafahana, mangetaheta fahagagana. Rehefa teo mbavahoana amin'ny fahafatesana ny ona tamin'ny tompo dia reko lalina ato anatiko fa mission tena ny ran'Andriamanitra ny mpanompony dia tsy hitory na izara zay zavatra ilain'ny olona fa hitory zay zavatra tian'Andriamanitra holazaina amin'ny olona. Tsy mitovy zany zavatra zany. Ary ianao le dia joro amin'ny anaran'i Jesosy ho fanampiny fanahy masina antsika androany maraina ro zavatra tena andrasan'Andriamanitra ny fiangonana ny andro farany. Hitanareo misy le atao hoe saison na vanim-potoana. Zao vanim-potoana misy antsika izao rehefa mandalana tsara ianao ny teny ka isan'ireo mpamantatra satria miambina ho amin'ny fotoam-pahakarana dia mahita ny fahakekezan'ny fiverenan'i Jesosy ho avy tampoka mpakatra antsika. Ao anatin'izany saison zany dia mila mifono fiangonana hoe rehefa akaiky ny ririnina dia miomana amin'ny akanjo ba ianao. Ohatr'izay mihitsy le zavatra mitranga. Le fiomanana tiany Jesosy anana amin'ny fiangonana dia le fifantohana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fahaizantsika mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra, tsy adiso ny fiankofantsika amin'ny probleman'Andriamanitra nery fiangonana. Tsy hoe isika tsy roborobo na isika tsy androso be sy isongadina be sy ho ampirana fa ho ao mandrakizay misy azy satria isika very mandrakizay. Any le olana ny eto tany ny lapiston zato taona zany ohatry no omaly, ary raha misy aza miaina ao anatin'ny zato taona efa tsy te hiaina intsony. Satria raha ianao mandinika ny endrika eo tamin'ny taona 5 lasa sy ny androany dia hitanao hoe misy fiovana le izy. Zay fiovana zay ny tokony eritreretan'saitsika hoe tsisy nininona maritra ho ampanantenaina be sy zavatra tsara be iainana mandrakizay zany eto ambonin'ny tany. Miarahavo zao tontolo zao. Raha misy mitoro amiatsara zao tontolo zao dia mpandaina izy. Miarahavo zao tontolo zao. Andriamanitra efa manery ny situation sy ny zavatra rehetra anairana amin'ny fiangonana mba tsy ho tamana eto fa hiandrandra papakatra nomana amin'ny fony iona amin'ny Jesosy fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Zavatra anankiray tiako fantatry ny fiangonana sarobidy be mihitsy ary tena anairako fa mety hoe alerta menamena be mihitsy mitambesatra eo tampon-doha fiangonana ary mety anadinan'i Jesosy azy raha tsy miova ny fiangonana. Dia zao misy zavatra fanao mandisy fiangovana fa Andriamanitra ny androany maraina anokatra masom-panahintsika fa ho développé ho velabelatsika eto le izy dia hitanao tena marina zany pasteur Rodolphe. Tsy ny eo fa mifampiasan'ny satana miavinao madiky ny mamona ampiakohaka sy ampivilanina ny fiangonana ho amina motivation hafa akoatrany le fiainana ho atsika. Izy mantsy ny teny an'izao teny izao Jesosy Matthieu 4:7. Tsy misy olona mahay manompo tomporovy fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Io teny io tsy zany no miteny an'io fa Jesosy. Eto izy tsy miteny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy manompo an'ny devoly fa mamona. Ahoana fa maninona ny mamona? Satria mamona no ilain'ny olona asonofony amora ny filana dia amin'ny alalan'ny mamona ny miditra ny fanahin'ny faharatsiana mamily lalina ny fiankofan'ny olona ho amin'ny zavatra hafa akoatra n'Andriamanitra. Tena mety ho tratra ny fanahin'ny mamona io na mpitoro filazantsara azy na mpanompon'Andriamanitra aza raha mbola haranofo dia lavo ambadiky ny fanompona mamona daholo. Petsika zany mety tena hoe tena mpanompon'i Kristy fa mpanompo sampy satria mavesatra no lanja ny famonjeny Jesosy Kristy mivesatra hoentina mamona sy
fity amin'ny lalina ny fifantohany tsy ho pura na madio amin'Andriamanitra ny fiankofany. Dahoary iainga kely tsika ao anatina tantara vitsy atao anatin'ny soratra masina dia hiariary ao anatin'ny fotsika amin'izay ny fanapaka-hevitra tokony ho raisin'ny fiangonana ao anatin'izao saison na vanim-potoana faran'izao hialohavan'ny fiverenan'ny mpapakatra. Raha mijery tsika ny Genesis toko voalohany 1:20 dia zao ny zavatra mitranga ao. Genesis toko voalohany ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao rehefa namoron'Andriamanitra ny hazo. Rehefa namorona ny hazo Andriamanitra dia zao no nataony. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa samy araky ny karazany avy ka manamboa ao aminy. Eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Andraso a, ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy izy ireo ka manamboa ao aminy. Eny ambonin'ny tany ozy izy dia nisy izany. Zany hoe ny tany no nitenenan'Andriamanitra hoe aoka niry ahitra sy hazo dia nisy ny ahitra sy hazo. Zany no mahatonga ny hazo rehefa esoronao amin'ny tany dia velona sa tsy velona? Maty ny hazo rehefa miala amin'ny tany satria ny antom-pisian'ny hazo dia tany no ny antefan'ny teny. Tany nandray teny dia ny hazo malaza rehefa tafasaraka aminy satria raha tsy nisy tany tsisy hazo fozy Andriamanitra hoe aoka ny hazo amoaka voaka avy ao amin'ny tany ny hazo. Zany hoe ny source ny hazo dia tany dia raha vao tapaka ny fifandraisana amin'ny source dia vita ny hazo. Jereo ao amin'ny Genesis toko voalohany 2:20 indray eo akaiky eo. Genesis toko voalohany 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava mananaina ary aoka izy vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Aoka ny rano be zava mananaina dia 1:20 Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava mananaina mihetsika rehetra izay efa betsaka eo amin'ny rano samy araka ny karazany avy ary ny voromanidina. Hitantsika amin'izay ny 1:20 ny rano no nitenenin'Andriamanitra hoe ny rano no ny antefan'le teny vonisy hazan-drano. Zay koa mahatonga ny hazan-drano rehefa misaraka amin'ny source atao hoe rano ny antefan'ny teny dia maty daholo rehefa mivoaka ivelan'ny rano. Satria Andriamanitra nampifamatotra ny zavatra ny foroniny amin'ny source sy loharano izay mipoirany araka ny teny izay nilazay n'Andriamanitra. Ny Genesis toko voalohany 2:20 ry havana zao nataon'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano sy amin'ny zavaboary rehetra. Io zany toy ny rehefa avy eo Andriamanitra rehefa namorona ny olona dia nindesaka tamin'ny tenany. Zany hoe ny olona zany produit avy amin'Andriamanitra, vokatra avy amin'Andriamanitra. Ny marina tsy hoe manompo an'Andriamanitra ianao satria mahay ny zavatra rehetra izy. Disy fiakofana ianao raha zany no fomba fisainanao. Fa ianao ny foronina tamin'Andriamanitra ny resaka tamin'ny tenany, tsy mahazo saraka amin'Andriamanitra ianao, uni amin'Andriamanitra. Mandra-pialanao eto ambony tany fa mahatonga ny fiainanao tsy mety. Mahatonga ny fiainanao tsy mety raha olombelona. Rehefa ianao manapa-kevitra iaina ivelany fiombonanao amin'Andriamanitra. Ndiky fa ny atmosfera na ny tontolo iaina ny rano ny trondro dia ao anaty rano satria rano ny antefan'ny teny vonisy trondro. Ny atmosfera itoerany zavaboary sy ny biby dia eo amin'ny tany satria ny teny nandray teny vonisy hazo. Ary ny tontolo namoron'Andriamanitra ny olona dia tao amin'Andriamanitra satria raha tsy niteny tamin'ny tenan'Andriamanitra tsy misy ianao. Raha tokony ho izy tsy nomen'Andriamanitra safidy ny olona ho tafasaraka aminy, fa ny foron'Andriamanitra ny olona ho iray aminy. Dia jerenana tsara
zay nangeresitoko faharoa ny 9 misy dikana matomzarana izy vetivety misy dikana kesa be mihitsy ao anatin'ny taridalana iainantsika fiangonana ny révélation ny andro farany mba tsy handiso fiankofanantsika sanatry mivava ladinilely raha hoavy Jesosy rehefa diso ny fiankofana rehefa tsara fiomonantsika amin'Andriamanitra dia tady dio d'office tonga dia zay ny zavatra misy tsy tafakatra zany ery sasara na tsy ahitam-baliny mifady sompekofany fiangonana amin'ny zavatra hafa akoatra an'Andriamanitra satria ny zavatra mahasarotiny an'Andriamanitra dia ny fiankofantsika diso tsy amin'Andriamanitra fa amin'ny zavatra hafa ny fomba fijerintsika ny marina reo olombelona atany am-boalohany ianao dia ny foronina tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra na hiala amin'Andriamanitra mandrakizay zay no mahatonga Jesosy ny tena boky ny Jona 10:1 zany tena voaloboka izy arainareo ny sampany izy ny fototra sy tahoantsika ny sampany midika fa raha tafasaraka amintsika tonga dia malazo teteny izy hoe le antom-pisimpamoronana anankiroany indroa ihany Andriamanitra no ny teny mahakasika momba ny fofinaina ao anaty baiboly resaka izy momba ny fofinaina io ao Genesis 2:7 ary Andriamanitra midina teo mivovoka dia nanisy fofinaina teo mivovoka izy dia vita ny olombelona voalohany atao hoe Adama teo amin'ny nofo ny famorona voalohany Andriamanitra fanahy nidina teo matière teo amina zavatra anankiray mivaingana atao hoe vovoka hita maso dia ny fofoniny ara-panahy le vovoka dia tonga olombelona ny famoronana faharoa ao amin'ny Kristy Jona 2:2 taorivo-tsanganany tamaty ny andro voalohany lady maray dia hozy izy rehefa avy eo ary rehefa lazany izy ny fitsanganany maray dia nanisy fofinaina dia hozy izy hoe raiso ny fanamasina ny fahatokavanaandriamanitra faharoa Andriamanitra nakanendriky ny olona indray namerina le fofinaina avy ao amin'ny olona rehefa tonga nofo izy mba amelona ny fanahin'ny olona no voalohany indrindra zany hoe ny famelomana voalohany mitranga teo amin'ny nofo ny famelomana faharoa avy amin'ny fofinaina mitranga ara-panahy fa maninona Andriamanitra tsy maintsy nampisy fofinaina ohatran'ilay tamin'ny voalohany satria Andriamanitra te irécupérenao ameronanao ao aminy ho tafiditra ao anatin'ny union na fiombonana aminy tahaka ny tamin'ny andro voalohany alleluia iverina eo amin'le dingana amoronany ianao mandrakizay ara-panahy ao aminy zany mahatonga antsika manatanjona mihoatra lavitra amin'ny fanompoantsika sy ny firaisantsika amin'Andriamanitra amin'ny fametrahantsika an'io fiombolona sy firaisana amin'Andriamanitra io ho lara-pamena sy ambony indrindra amin'ny sekoly ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny antony satria raha voaiory voakitika ny fiankofanao no vily betsaka mantsy ny amin'ny fiangonana amin'izao ny faran'izao lasa variana mampitodika ny olona amin'ny tanan'Andriamanitra fotsiny amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy mamerina ny olona iombona amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy verina zavatra rehetra fa very ianao ny fantohany no zany mila amboarina ny firaisantsika amin'ny tompo sy ny fiarahantsika amin'ny tompo mba tonga antsika tsy ho diso lalana eny andalam-panompona azy ny tanjosika raha misy fiangonana tonga eto roany ka misaina ianao hoe ty séminaire ty dia hifotoka amin'ny fomba ahoana no atao anotanana ny ambanitain'ny fanjakan'Andriamanitra sy taranjany be dehibe mba ahatonga ny olona maro be amin'ny fiangonana tsy zany misy eo antsika tsy amorolona fa monjy fanahy elo amizay raha toka ny voary rehetra tsy natao velona ivelan'izay tontolo nataon'Andriamanitra itoeran'izay niantefahantenina dia tiako fantatrao fianao tsy natao velona ivelan'ny fanatrehany sy ny fisiny eo fiainanao tandremo ny fanatrehan'Andriamanitra tandremo ny firaisanao amin'Andriamanitra ambony lavitra sy mihoatra no zavatra rehetra ilanao an'Andriamanitra mietaeta an'Andriamanitra amin'ny fitiavany te ahitanao
iombona siray aminy diky Andriamanitra no ilay tokana ny avitsika sy ananantsika fiainana. Zany no antony iombonantsika amin'Andriamanitra. Tsy voatery ho tonga eo amin'ny fanatrehany angatakamitsika fa tonga eo amin'ny fanatrehany ankoakamitsika. Izy no atmosfera na tontolo piainatsika vaovao. Efa tamin'izay ka ho mandrakizay. Rehefa tafasaraka tamintsika maika mihitsy Jesosy tao amin'ny fitsangana namerina le tontolo mpamorona efa very teo amin'ny olona mba hananany olona finoana sy firaisana amin'Andriamanitra indray eo amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra azy. Sy tonga sy miresaka amintsika anararoatra azy na koa avy amin'ny fahalalantsika fa mahay zavatra rehetra izy. Tsy hoe tonga sika eo fanatrehany satria mahay zavatra rehetra izy. Tsy hoe tonga sika eo fanatrehany fa anararoatra azy fa vita ny manasitrana antsika vita ny manasika zao ny tsy adiso fiankofananao mandra-piaviny ary voatahiry ny fanoloran-tenanao mandrakizay ry fiangonana mandra-piveriny. Ekeo sy ataovy ao am-ponao aloha fa izy no antom-pisinao na tsisy nininona azy. Tiany hafa Jesosy rehefa tonga ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka hivavaka aminy, aza tonga eo vesara ny filanao satria fantatrao fa maefa ny zavatra rehetra izy. Tsy miracle na prodige, tsy fahagagarana famantarana. Ny antony amin'ny potsika an'Andriamanitra sy hitadiavantsika azy fa apetrao ty famarinany ty dia tsy ho diso no azo ny devoly avelana ny fifatoanao ry fiangonana. Zao mahafaty Jesosy ny antony anatonantsika an'Andriamanitra sy vavahantsika aminy satria izy no antom-pisitsika. Izy no antom-paharinantsika. Eritrereto isan'andro fa tsy natao velona sy iaina ianao tsy misy azy. Tsy velona raha tsisy ianao, tsy miaina raha tsy eo ianao. Ny marina Andriamanitra mitady fo fa tsy fo ijoro ho azy fa tsy mitady olona ho ampiasaina. Tsy piasa anao prosy, tsy piasa ny manatonan'Andriamanitra anao fa zanaka tsy mahareteka. Rehefa iresaka amintsika eo amin'ny fanatrehana dia tokony hanapahatsapana an'izao vesatra zao anatsika. Tompo misaotra tsy olona raha tsisy ianao. Mavesatra indrindra ao am-ponao tsy le matery ianao sy ilanao azy fa lanja ny fisiny mbola mahatoy izao anao. Every ny fiangonana fa ny zavatra efa nataony dia mihoatra lavitra noho izay ilanao azy. Jesosy nanao fanoharana aza manana inona na inona. Kosa izy ty tenanao ty dia mbola lehibe lavitra noho ny fitafianao zay ilainao, ary ny ainao dia ambony lavitra noho ny hanina zay hohaninao. Dia ozy izy inona no ainao an'izay hohaninao na zay hosotronao mba hajaina fa izy voromanidina. Ten'Andriamanitra meolanja ny fisinao matra mile fitafiana ilainao. Ary izao izy ny amin'ny ainao mbola velona mioatra lavitra noho ny sakafo zay tsy misy nefa tianao angatahana mba homeny anao. Misy zavatra efa mihoatra tsy manomezantsika voninahitra azy fa ndraindray ny fanatonantsika azy dia pereny zay zavatra ilantsika azy mbola tsy hitany masontsika nefa tiantsika ho ataonao fiainantsika. Fiangonanao meolanja ny fisaorana sy fankasitrahana mioatra lavitra noho fitarainana sy ny faniriana amin'izay zavatra mbola tsy mitranga. Eritrereto hoe manambady sy mananjanaka ianao, isaky miresaka aminao vadinao sy ny zanakao dia tsy misy ankoatra ny vola, ataka, zavatra be dia be zay foana. Marina dia zao rehefa mipetraka ny hoe tia ianao dia manomboka me feno fankasitrahana, ary rehefa feno fankasitrahana dia mety ho azy ny zavatra rehetra. Ny lehilahy mahita fitia amin'ny vadiny dia mizara ho azy ny tsara zay omena azy na tsy voatery angataka azy amin'ny vadiny. Tsy voatery hoe mangataka aminy akory ny vadiny fa rehefa feno ny fepetra ny intimité sy ny communion na ny fiombonana sy firaisana lalina amin'Andriamanitra dia miampita ho azy ny fieveran'Andriamanitra
ny zanany. Ny antony, ny fitiavana dia mamporisika ny lahy, maniraka ny lahy, isaina ny vavy. Ary ny fitiavana dia manery anao ao anaty, ny hery ny fitiavana ao azy, atonga azy isainanao na dia tsy mitaraina akory azy ianao. Dia tia ny devoly izay zavatra izay, tsy ho tanteraka amin'ny fiainana sy fiomboranao amin'i Jesosy, dia avy lalana amin'ny fifantohanao, tsy ahitan'Andriamanitra akoatra ny tanany. Mahay an'izao izy, diny ataony, reny tsy zavatra toriana fa zavatra iainana. Maniraka anao hanao zavatra, ny fitiavana, tena renao mihitsy ny hoe tenao zavatra foana ianao rehefa ao anatinao fitiavana. Rehefa tena matery anao ny fitiavana an' Jesosy, dia ho hitanao zany atao hoe Jesosy Kristy miany fiangonana zany. Zany no antony mahatonga ny devoly mamily lalana ny filazaon-tsara, tsy ho amin'ny tanjona iombona ny olona amin'Andriamanitra, fa amin'ny zavatra ain'Andriamanitra atao fotsiny, na koa ho amin'ny tanjona ahafahan'ny olona misitraka ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Satria rehefa variana any amin'ny zavatra ain'Andriamanitra atao ny fiangonana, dia azony lalovina amin'izay, satria hitany fa tsy lalipaka ny fijoroana, fa mora lavo, mora kivy. Ny antony, tsy ho ara-panalalina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fa ho amin'ny tanjona isitranao ny zavatra rehetra fotsiny. Zany no mahatonga an'ireny zavatra mitranga amin'izao andro faran'izao ireny, ireo karazana filazantsara be dia be, lasa nehoana endrika varoboba, tsisy lalipaka ny fiorenan'ny fiainam-panampino. Reny karazana asa fitoriany reny tsy ho maty orany fon'Andriamanitra ohatran'ny fiangonana voalohany mihitsy ny mpino, satria tsy lalipaka ny fiombonany reny fiangonany reny amin'Andriamanitra. Zany no antony tsy maintsy anairana antsika zay miomana akarina, anova fomba fijery, fa lalandiso amin'ny lalana ny fiankofanao io, atonga anao tsy eo na mipapakatra fotsiny, avereno eo amin'ny fototra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Izy mihitsy no antom-pisitsika, fa tsy hoe satria mahay zavatra rehetra izy dia manompo azy tsika tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hiditra lalindalina kokoa dia marana amin'izay, tsy dia ho ela loatra, satria efa nisy ihany izay fanombohana izay anairana amin'ny fiangonana tao anatin'ny teny izay nampitondraina amin'ny mpanompo ny teo alohako. Matio toko 7:20. Matio toko 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:17. Mino fa ho azonao amin'izay ny zavatra ho zaraina eto. Ohatra palpable, tena exemple tena atsapahitanana ny amin'ny karazam-piakofana diso takian'Andriamanitra tsy haina ny fiangonana. Ao anatin'izany no fampianarana. Ny fiangonana zany mino fa isika fiangonana nampanompon'Andriamanitra tsy tratra ny fanompo-tsampitsony hoe kokery amin'ny vody madilo na ino tromba na ino fanafody na tanatsy mivavaladiany lela angatapitahinany amin'ny razana nandehany amin'ny fatina nanao famadihana. Za mino fa tsisy miainana zany tsony ny fiangonana eto, fa raha zay kosa aloha mbola misy ianao ndana mandiny tena lavitra fa mbola lavitry ny afo ny kitay. Tsy ho tratra an'izay tsika, fa ny fitaka ataon'ny devoly ao anatin'le izy dia zao fiangonana tsy tsara fototra ao anatin'le hoe firaisana amin'Andriamanitra mametraka ny fisiny mihitsy ny hoe ho tontolo mpiainana hoe very ianao raha tsisy azy. Zay mihitsy le fahatsapana tokony ainana antsika ao anatiny mpanompoana, fa tsy hoe mpanompo eny an-dalana ianao dia vesara ny filany eny am-panompoana dia mangatsika ny fononao, satria tsy zavatra nangatahanao tamin'Andriamanitra dia mbola tsy azonao mandraka androany. Hitanao le misy fanompoana misy condition hoe raha matetika rehefa mitoroko misy fitoriana ohatrany hoe raha Andriamanitra tsy hamaly vavaka dia inona ny vavahako aminy. Tsy tokony fomba fiteny zany rehefa mivavaka amin'Andriamanitra tsika, fa na tsy hanao ninina azy izy Andriamanitra foana, satria ny fisiko ny profo mpanehoana voalohany no maha-Andriamanitra velona azy. Matio toko 7:20 ka hatramin'ny 9:17. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondro 100 fa maniny anankiray, motsa melany 7:20 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nani? Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny no 7:20 izay tsy nani. Iza no niteny an'io? Iza no niteny an'io? Hita aminareo fa sarobidy amin'Andriamanitra ny olona anankiray nani, mety no 7:20 efa mety. Natongavan'i Jesosy dia tonga izy hamonjy sy hitady ny very. Tena hita mihitsy nandritringiraka izay nataon'i Jesosy teto an-tany fa tonga hamonjy ny very tokoa Jesosy. Ohatra tamin'ny Zakaiosy, ny olona rehetra tsisy tian'i Jesosy akany amin'ny Zakaiosy. Amin'ny Luka toko 7:20 ny 9:10 dia niteny mihitsy Jesosy tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very.
ninona amin'izay ny mpanota toandry Maria Magdalena sy ny fiafarany reny dia hita mihitsy ny fiovam-pon'le olona tahoriany fionany tamin'i Jesosy satria maro toerana mihitsy ny fataterana mission hoe tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Jona toko valandimy faefatra hatramin'ny faraika ambin'ny folo milaza momba ny tantaran'ny Maria sy ny onany tamin'i Jesosy, Maria Magdalena sy ny onany tamin'i Jesosy ny Baiboly. Zany hoe raha diky teo amin'ny tokotanin'ny tempolo Maria no nasesiny mpitorabato vonoana ny ona tamin'i Jesosy, dia nanovan'ny fo Maria na tonga azy tsy ho faty, dia Jesosy nanoratra teo amin'ny tany, dia ny Sadoseo sy ny Fariseo fa vononan'ny aprisikany olona hoe toray vato amin'izay fa mpivaritena tratra sy meloka araky ny lalàna. Fa Jesosy no niteny hoe zay tsy nota taminareo mitorava ato azy voalohany. Avotro Maria dia hita teo amin'ny tantaram-piainan'ny Maria hatramin'ny farany, lanja ra-piakofana marina nasehoan'i Maria taorian'ny famonjena izay voarainy, zany hoe azo antoka zato isan-jato fa niovy Maria. Fa rehefa avy tena niona tamin'i Jesosy ka novanginy ny olona anankiray tao anaty Baiboly dia mahagaga fa nahafony zavatra rehetra daholo zay olona tena niona tamin'i Jesosy ndray mandeha ka tena niona tamin'i Jesosy. Ianao ny alalana zany fa niona tamin'i Jesosy ianao dia afaka ao anatinao ny fifikirana amin'ny zavatra ho ambony sy mihoatra noho ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Ahoana ny alalana an'le izy? Petera zao vao avy nitenenin'i Jesosy hoe atsipazo ny ratinao dia nahazotrondro be dia be, mitobaka be le izy dia tonga dia nikoaka teo tongotra Jesosy. Petera niteny hoe melamiko fa olo meloka. Teo amin'ny 9:12 amin'ny Lioka toko 5 vakino 9:12 le trondro feno sy le laka na adininy fa lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Zakaios taorian'ny fionany amin'i Jesosy nefa olona voafatotry ny vola, zany ny atao hoe fibebana authentique, tena izy zay namatotra azy ny lasa nitenenana hoe natsasak'io mifananako omeko amin'ny malahelo ary nisy zavatrondro nalaiko tamin'ny fanambakana onerako avy efatreno, zany hoe zay zavatra namatotra azy sy nangonony sy ny ankofany lasa nafohiny taoriany fionany tamin'i Jesosy. Dozy Jesosy confirmé zanaky Abraham izy. Ny anankiray koa hitantsika Maria Magdalena, menaka lafo vidy be naparasaka Maria teo tongotra Jesosy, nahagaga hatramin'ny apôstôly tsy miorona toandro Jodasy na nimelanja mividy menaka ambony noho ny tompony. Enjana le izy, le izy tsy titre fa conviction fandresan-dahatra. Dia hitantsika amin'izay ny zavatra mitranga, enoy amin'izay le izy tao anatin'io tena hita hoe zay rehetra niona tamin'i Jesosy marina tonga dia nahafohy ny zavatra rehetra fa nanaraka azy. Mametra-panontaniana, manana izany sensation zany ao anatinao ve ianao, zany fahatsapana zany ao anatinao hoe tena renao mihitsy androany amin'izao fotoana itenenako izao fa olona mahafohy ny zavatra rehetra ianao, fa mametraka ny lanja ny fanatrehan'Andriamanitra ho ambony no fisianao azy. Raha zay ny zavatra mitranga pekoaka marina ianao, fa raha tonga eto ianao mpanompon'Andriamanitra nefa manana fo mbola mametraka condition ny fanomponao amin'ny fisiany zavatra zay andrasanao, mandana mandiny tena fa mbola tsy olom-boafidy ianao fa nantsona fotsiny. Mafeno fepetran'ny olom-boafidy, ny olom-boafidy dia olona vita fibebana sy pekoaka marina, mametraka lanja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ho ambony lavitra noho ny fisiny sy ny zavatra rehetra. Fataro ny fiangonana fa misy zavatra anankitelo lehibe: voalohany ny toe-panahy, faharoa ny zava-panahy, ary ny fahatelo ny zavatra rehetra. Ny sarobidy amin'Andriamanitra toe-panahy fa tsy zava-panahy, ary sarobidy mety no zavatra rehetra ny fanananao zava-panahy. Ny zava-panahy no maneho fa zanaka nomena fanomezana ianao avy amin'ndray. Ny mampiavaka antsika fiangonana tsy hoe mpanan-karem-be tsika ary mandroso ny fiangonana satria mitombo isan'andro ny volan'ny fiangonana sy ny olona manotrona anao. Tsy zay ny mampiavaka anao, satria raha zay mandana mijery ny any Dubai fa mpanan-kena lavitra noho ny kristianina izy. Noho izany tsy zavatry ny tany no mampiavaka anao, zava-panahy, satria ao anatinao misy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy zay nomen'Andriamanitra iriny jentilisa fa tsy hitany fiainao no nomen'Andriamanitra azy. Korintiana 2:12 reo ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, ary ambony reo fanomezan'ireo zay tsy natao hitokina mihoatra no Andriamanitra ny toe-panahy. Andana nytanio Paoly fa olo ny fanomezam-pahasoavana izy, fa narary izy ary nangataka hitelo to amin'Andriamanitra fa tsy sitrana. Fa ozy izy ny tompo taminy ampoanao ny fahasoavako,
faneko ty tanterana am'izao fahalemenao zao fa ozy izy Paoly fandrao irearea noho ny abetsaky ny fanambarana. Inona le fanambarana? Révélation. Ny révélation égale zava-panahy. Fa inona fireareana toe-panahy? Toy izy Andriamanitra alooko ozy izy Andriamanitra ianao mananjava-panahy fa manetry tena toy zay manana are-panahy amin'ny zava-panahy nefa mahantra toe-panahy. Dia alohan'Andriamanitra nahita Paoly Sozanina manetry tena toy zay Paoly be révélation nefa mireare. Fatariny eo am-pon'Andriamanitra milohan'ny fotoanany mpona. So miazakazaka manary fotoana hitady zava-panahy na mba hisongadina amin'ny zavatra rehetra nefa banga toe-panahy. Toe-panahy ny alalany ianao ry fiangonana. Toe-panahy no alalany ianao. Raha hiakatritsika tsy zava-panahy fa toe-panahy. Enoy ozy Jesosy tsy zetra manao amin'ny kitopotopoko nitry ny fantsakany lanitra fa maro amin'izany ny teny hoe efa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao zay zava-panahy. Efa naminany tamin'ny anaranao zay zava-panahy. Efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay zava-panahy. Fa ozy Jesosy tsy fantatra akory ianareo nahoana tsy zay rehetra manao amiko hoe tobokotoboko nitry ny fanjakako fa zay manao ny sitrapoko toe-panahy. Toe-panahy aloha vo zava-panahy ary tsy zava-panahy aloha vo zavatra rehetra tsy maharetehaka ho an' Jesosy. Halleloia. Rehefa avy tena niona tamin'i Jesosy ka nivanginy ny olona anankiray dia mahagaga fa mahafoy ny zavatra rehetra avokoa. Tonga teo amin'ny azy Jesosy nefa ny zavatra nitranga dia zao raha vesara ny filana no ny zavatra rehetra no mibanao am-ponao aoriany fionanao amin'i Jesosy dia tsy azo antoka ny fanoloran-tenanao. Raha lava zany ty fivoriany ity dia misy zavatra mavesatra ao anatinao akoatra ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny teniny dia tsy normaly ianao satria niona amin'i Jesosy tonga dia babon'ny fahatsarany. Izy mantsy ny fahatsarana ambony indrindra noho ny zavatra rehetra ary rehefa izy no voarainao sy niona taminao dia ataony ao eto zany tsika izaran'Andriamanitra teny itelona vo manadino lasa adino zavatra rehetra. Mba hitretony hoe Petera nandritry ny alina bongo maso ndreraka avy nandrono avy nanarato nahazo an'ilay izy be dehibe tonga dia nikoka teo tongotra Jesosy. Ozy izy Petera mialamiko fa olomelo ka vo niantsona ny sambokely adino niaraka tamin'ny trondro sy ny sambokely fa lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Zany hoe zay ny fantohany teo aloha ka navesatra tao anatiny satria ny ilainy lasa adinony rehefa nahitan'i Jesosy izy dia eritrereto hoe firy-taonanao manompo an'Andriamanitra nefa vesarany io filany io mandangy mangalatra ataony mamona mipepopepo mihitsy ty nofo ty tena midritra angilo mihitsy efa voaositra se teny dimension ohatra ny Jodasy nefa mitsiriritra vidina menaka lafo vidy vakin'ny olona pekohaka mariny eo tongotry ny tompona monjy ny ainy. Tsy titre le izy, tsy titre le izy hoe za apôstôly na za prophète na za pasteur. Alors manetry teny mpanompo tsisy titre ohatra ny Marie nefa nandrefaka sitrahana mihoatra noho ny Jodasy apôstôly. Halleluia. Eno le izy ataovy ny kajy atsasaky ny fananana veriny ny Zakaiosy ny atsasany mbola nanesorana avo efa teny firy sisany teo an-tanany atsasaky ny mpahefany raha mividy hena zany izy raha tokony ho telo kilao dia atsasaky ny fefany sisa no tavela efatra kilao fa atsasaky ny fefany sisany teo an-tanany fa zao libre Zakaiosy. Mba fantatrao misy zavatra mavesatra ao anatinao mitambesatra tsy mampahazo aina ny fanan'Andriamanitra isan'andro. Ndraindray tsika mametraka fanontaniana hoe inona io zavatra io Andriamanitra fa tsy tena mahatsiary tena libra satria mbola tsy tena pura ny fiankofanao. Misy mamona omenao toerana sy vahana mihoatra lavitra noho ny fahafenoan'i Kristy dia hitoetra ao anatinao. Miindro amin'nitsangana eo ambaravarana fiangonana ka mandondona raha misy miaino mifeho koa Jesosy ka mpandroso dia tanao amin'ny mino fa ny fiangonana tsorono mandidy dia fiangonana fiankofana marina amin'Andriamanitra. Pekohaka marina. Amen. Halleluia.
Alleluia. Zany no tena fahamarinana e. Maria Magdalena rehefa avy niona tamin'i Jesosy dia libre. Nafoy ny zavatra rehetra. Iny menaka iny tamin'izany tsisy banky. Fa mividy ny menaka iny, vidy ny fivarotan-tenany nandritry ny taona. Ary mividy ny menaka iny mahatonga nahitra ny Jodasy lafo vidy lavitra. Mahatonga ny Jesosy tsy libre eo amin'ny fiainanao satria misaina sosy no Jesosy ianao. Maria mpivarotena fa nanapahatakarana angamba ny circonstance niaonany tamin'i Jesosy nahatonga ny fiovam-pony angamba satria ny ainy no enjeu. Vato ny otorahana azy fa raha tsy teo Jesosy tsy olona tsony izy. Dia zany ve natonga amin'ny foniny tsara lavitra no Jodasy. Jodasy eo foana miaraka amin'ny Jesosy isan'andro mandreny teny mifatsy tafiditra satria lasa anganongano mahafinaritra ny sofiny reo fanambarana zay nahitany sy nalalany an'i Jesosy hatramin'izay. Fa Maria nahafantatra fa tsy olona raha tsy eo ianao miverina tany amin'ny Genesis toko voalohany Maria, tsy ny antony fitahinao, tsy ny antony zavatra ataonao eo amin'ny fiainako, fenao mihitsy ny namonjy ary tsy nisy raha tsy teo ianao. Rehefa fenao anatin'ny olona ny fanateny sy ny fisiny, adino Maria ny fisiny mihoatra noho ny fisiny Jesosy eo amin'ny fiainany. Pastera, libre venao. Retsika ve ny fony Maria. Sa Jodasy mahita ny Jesosy soramenaka dia mialina. Inona motivation ny fanompona? Ho aiza ny fiangonan'i Jesosy? Ho avy izy. Ndao hiverina amin'ny fiombonam-pahamasinana. Ndao hiverina amin'ny fiombonam-pahamarinana. Ndao hiverina amin'ny fifantohana amin'ny Jesosy olay tokana sady marina. Ndao hiaina jereo fa nafoy ny zavatra rehetra Maria. Zay sarobidy indrindra taminy tao an-tranony nampanota azy izy dia nataony tsinitsinina ny zavatra rehetra nataony teo an-tongotry Jesosy. Te jereo Maria fa ny toerana misy amin'ny Maria tsy eny ambony seza zany eo an-tongotry Jesosy foana izy. Satria tsapany fa ny rehetra momba azy sy ny fiainany dia tsy tanteraka intsony. Ny tokony hitohizany zany raha tsy teo Jesosy. So dia mbola mahatsapa azy ianao fa misy zavatra sarobidy no famonjena. Ny ainy Jesosy aniny natolony atsika e. Mato atsika izy ary ny solo ny ainy ny fiatsony atsika. Ianao mahita ny zanakao kely dia hoe sombony aiko fa rehefa mahitanao izy solo ny aiko. Izy mato anao na ianao rery ary olona teto an-tany mato anao Jesosy. Sarobidy ve zany havana? Ty tany tiany zato taona raha misy io zavatra tianao aorona io imatymatesa anao say matorany dia volony fonao eo amin'ny nofo anananao fahatsapana hoe mangidy raha voakitika tsisy anaraka anao zany io fa vao mipika amin'ny masonao an'olona io. Ho avy ny tompony. Aza manaiky fitany devoly amin'ny zavatra hita maso sy mora rava fa nantenanao aratsy anao lamba esorony io. Rehefa iveriny Jesosy ho vai ny vetivety io. Fa andao mba hisinvesta ao mandrakizay mandehana amin'ny fahamarinana matahoran'Andriamanitra manomana solika. Fiangonana diso fiankofana. Maria any amin'ny Jesosy fa adino ny asarobidy ny zavatra ny ankofany hatramin'izay. Io le solika ratsy. Mitohy amin'le afatry pasteur Joe teo. Solika ratsy. Satria io ny vidy ny fahalotony rehetra. Dia misy Jodasy Jona toko faharoambin'ny folo. Maria manana fo manome voninahitra n'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Jodasy grand apôtre apôstôly ngeza be manome voninahitra mamona no Kristy. Atao iny ny menaka iny. Genesis bakeo kely pasteur Genesis toko 2 azafady. Dia Jona toko 2.